dia mbola io texte io koa no texte voatendry otorina. Mampientanentana ny fitantarany filazantsara efatra ny fiakarany Jesosy farany ho an'i Jerosalema. Ny antso maso nataony vahoaka ao amin'ny andininy faha-esivy dia nalaina avy amin'ny Salamo faha-20 ny andininy faha-20. Ny fandraisantsika ny hosana eto dia toy ny manao hoe goela velona ny mpanjaka. Diso io tsy hosana ity teny hebreo ity fa hosiana fangatahana famonjena io zay midika ary hitansika ao amin'ny Samuela faharoa toko 7:7 sy ny mpanjaka faharoa toko 4:9 ny fangatahana famonjena izay antsoantso ataony olona teo alohan'i Jesosy sy teo aoriany ty. Eto aho dia manintona ny sain'ny mpitoro teny izay manao diso. Ny disony dia zao: maniraka Jesosy vahao io borik'io dia nitengena zany hoe gentilisa hono vahao amin'ny fahagentilisana eto amin'ny Jesosy nga mitaingina ny gentilisa Jesosy. Tena hevy teny diso io fa misy ny mpitoro teny entiny hafanampo ka manao hoe vahao mandahana amin'ny gentilisa vahao eto aty amin'ny Jesosy. Sy zany no eto ny fampiasana ity référence ity dia tsy tokony hosarahana amin'ny tohiny amin'ny andimy amin'ny Salamo faha-20 andimy faha-9 hotahina any izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Miaraka ireo noho izany raha mamaky amin'ity isika dia tahaka an'izao dikany: mifona aminao ao Jehova ao, vonjeo e. Mifona aminao ao Jehova ao, ambino e. Hotahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Hira fiderana ny Salamo faha-20 izay nakana ity référence ity. Izao no voasoratra ao amin'ny andiny faha-4. Jehova ny hoeriko sy fiderako fa efa famonjena ahy izy. Ny fotokevitry ny antso eto izany dia izao: Andriamanitra Tompo mamonjeny olonao
fahasahiranana. Efa nampiasainy jiosy koa ity salamo ity ao amin'ny ritoalin'ny Pasika, ary zay mifaraisany ny perikopa amin'ny sampandrofia. Nampiasa ity matetika koa Jesosy hitantsika ao amin'ny Marka 12:10, 9:10 sy 11:10. Raha tsorona izany dia antso vonjy amin'ny mpanjaka ilay antsoantso nandraisany jiosy any Jesosy tao Jerosalema. Ny fanontaniana dia zao: nahoana no nanaitry anio Jesosy? Satria tsy izy no nandraisany jiosy, fa ny jiosy niandry ny Mesia hanafaka azy amin'ny fanandevozany ny Romana. Nefa amin'ity andro ity nanaitry izy fitalahoana, famonjena fanafana amin'ny fanandevozany Romana ho iaho no nantenainy jiosy. Nahoana Jesosy nanaitry an'izany? Nanaitry izy mba hivohitra tsara ny fahasamihafan'ny Mesia andrasany jiosy sy ny Mesia lazainy mpaminany Zakaria. Izany no itohizany eto fa ahoana hoy mpaminany Zakaria ao amin'ny 9:9. Indro ny mpanjakanao avoanao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky. Tsy nitratevakeva amin'ny soavaly ny fiakaran'i Jesosy ao Jerosalema. Raha izany dia vonina hiady amin'ny Romana izy, fa eto boriky. Misy dikany inona izany amintsika mpiandrona ankehitriny? Mazava amintsika ve ny kenren'Andriamanitra amin'izao? Ilay mitaingina boriky dia irak'Andriamanitra hanorina ny fanjakana. Ny biby izay mitaingenany dia midika fa fanjakam-piadanana no haoriny, fahamarinana sy fitiavana no isalorany. Izao fanjakana aoriny Jesosy izao no hampihavanana antsika amin'Andriamanitra, hampihavanana ny olona rehetra amin'Andriamanitra. Io ny dikany voalohany amin'ny androntsika zao. Ny dikany faharoa dia izao: ny fidiran'i Jesosy ao Jerosalema dia hanatanteraka
izay nambarany taminany Isaia manao hoe ny lamosiko natolotra ho amin'ny mpikapoka ary ny takolako amin'ny izay manongo baoka ny tavako sy nafenoko tamin'ny henatra sy ny roa. Isaia 15:1. Nizotra amin'izao lalana izao ary Jesosy satria mahonena azy ny taranak'olombelona manalavitra amin'Andriamanitra foana tsy mety ho vonjena nefa tsy mahavonjy tena. Antsitrapo no iakarany ao Jerosalema amin'izao ary izany no ifandraisany izao fahatongavany izao amin'ny fitoriana ny famonjena. Tiany ho ao amin'ny fanjakam-piadanana sy ny fanjakam-pahasoavany isika. Tsarovy ary fa eo amin'ny hazo fijaliana izay hatoniny Jesosy amin'izao fotoana izao, eo no iterahana antsika iray, eo no anavaozana antsika ho zanak'Andriamanitra. Mifandray amin'izay ary lay loko violety, lokon'ny mpanjaka nefa lokona alahelo koa. Ka raha mieritreritra ny fanjakana isika tokony ho fifaliana ihany ny amin'ny adventa fa ny kenirena